ny fanahy masina tokoa ianao vavolombelona nambara fa ianao Jesosy Kristy olay vosotr'Andriamanitra ho tompo sy mpamonjy izao tontolo zao ary misaotra anao fa nanaiky tanteraka ny sakany sy andavana ianao na hatramin'ny fandatsahana ny ainao azy fa ny ranao latsaka ao anay tokoa no antoka amin'ny avotro anay dia ny famelana ny heloko ay rehetra ary ny fahavitan'ny famitranana fihavanana indray amin'Andriamanitra izay mpahary anay ary tompo indrindra amin'ny alalan'izany koa dia omenao ny fanahy masina fofinaina ambony ain'Andriamanitra fon'Andriamanitra herin'Andriamanitra mba hampiteny ny tenin'Andriamanitra eo amin'izao tontolo izao ary amin'izany dia manangana sy maneraka mpanombo tokoa ianao izay irahanao rehefa no hamarinao sy tafianao izany hery ambony izany izy mba hiteny araka anao hiteny ny tenin'Andriamanitra izay velona sy mahery tokoa afaka mamelona na ny maty aza mampahery ny reraka ary manangana tokoa ho amin'ny voninahitra ao dia ny fanjakanao mandrakizay koa dia mitenena fa miaino anao zahay ry Jesosy tompo sady mpampianatra tsara indrindra ho amin'ny anaran'i Jesosy amen. Ny hafatry ny faneom-panokanana ny mama volavana Germaine fantatritsika amin'ny teny hoe mama na mama neny lava hafatra ho an'ny zanaky ny teny fikasana sy ny fiangonana ary ny firenena izy milaza ny tenin'Andriamanitra manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy ampionony ny oloko hoy Andriamanitra reo ka lazao aminy fa vita ny adiny ary voavela ny heliny. Isaia toko fa 70 zany 1 fa voasoratra hoe fa indro ny haizina manarona ny tany ary ny aizi-pito manarona ny firenena fa aminao kosa no hiposany Jehova ary aminao no isehon'ny voninahiny. Isaia toko fa 1:12 dia hoy ny fanambaran'ny jaona apôstôly ary nisy famantarana lehibe hita tany an-danitra dia vehivavy mitafy ny masoandro ary misy satro-boninahitra kintana 12 amin'ny lohany araka ny Apokalipsy toko fa 12 andininy voalohany ary zany indrindra io satro-boninahitra izay nentin'ny mama tamin'ny faneom-panokanana. Ny faneom-panokanana ny mama voalavana Germaine neny lava misy ny fotom-piorenany dia ny fanekena izay nataon'i Jesosy taminy ka ny fanekena tsy hita maso izay nataon'ny tompo dia naseho tamin'ny alalan'ny famantarana hita maso dia ny faneom-panokanana. Araka izany dia mifamatotra ny fanekena sy ny teny fikasana zany hoe izay mihazona ny fanekena no mahatanteraka ho azy koa ny teny fikasan'Andriamanitra. Arak'izay misaoran'i Jehova tamin'ny 12 Mars taona 577 taorian'ny famakinan'ny teny Exodosy toko fa 9 teny meny Jesosy momba ny asa do imama atao mahery dia mahery ny fanandratana ny voninahitr'Andriamanitra atao avo dia avo ny fo satria Andriamanitra mihaina ny fisaorana azy izany manandratantsika tokoa ny voninahiny araka ny salamy 10 ho an'ilay mipetraka kavananao ray dia Jesosy zanaka ny haja saotra entinay voninahitra sy to fiderana masina ho an'i Jesosy tompoko izay mendrika sy marina. Amen.
Ny asa ny faneom-panokanana asan'Andriamanitra, izy no nanindry azy, izy no nihevitra azy, izy no nanatanteraka azy araka ireo tenin'Andriamanitra. Amin'ny toko 5:5-4 sy ny Filipiana toko 4:7-7. Ny afatry mama ampahafantaro ny zanako rehetra ny amin'io, zay mo ny afany taminay. Tsy ho ahy ihany io fa ho an'ny zanako rehetra, na ny nahita na ny tsy nahita ho izy, na ny nahalala na ianao tsy nahalala azy, dia ho anao. Hoy ny tenin'ny mama tamin'ny 5 avrily taona 1977. Atolotra Jesosy ho anareo ankehitriny ny fanjakan'ny lanitra, ho tanterahany ho anareo ny fitahiana, ary mbola ho hitanareo tokoa izany, ka dia ho tsaroanareo amin'izay fotoana izay zao teniko izao, fa ho tanteraka aminareo tokoa izany. Dia nanatombavaka satria asam-bavaka hatramin'ny voalohany io. Miseho 5 izy nanaovantsika azy eto, 7 Marsa 5:7-7. Mivavaka tokoa isika ho imama mba isehon'ny Jesosy amin'ny vonany ny fanamina mahandriamanitra azy. 20 Avrily 7:7. Ankaramalaza dia toerana natsanganao ananganana ny zanako rehetra, ny atako dia ny zanako hanana ny voninahitra ao. Jesosy zany ore sy ho hita eran-tany. Vavaka faharoa tandrify ny asa 30 Aogositra taona 5:7-7. Haneo ny asanao ianao, mandriamanitra anao, ny fahefanao amin'reto anabavinao sy rahalahinao, hanazava amin'ny tsara ny antony mandriamanitra anao, hafantarany fa mahay mifanerasera amin'ny mpanota ianao. Nataonay izao zavatra zao dia ho fantatra fa Andriamanitra marina no mampanao azy. Tsy azonay lavina zay tianao Jesosy, misaotra tompoko tsy hisaraka aminao izahay. Mivavaka fahatelo 4 Novambra taona 7:7. Ho fahatserovana mandrakizay, eny na dia amin'ny fotoana izay tsy aheto aintsony aza tahako zao. Ho raketina boky ho fantatry ny taranaka ny oriana hoe izao sy izao no natao tamin'izany. Ny fitsanganan'io raharaha io dia ho fitsangananao Jesosy sy ho fanangananao anay amin'ny herinao sy ny voninahitrao. Tombavaka faha-4 tamin'ny 5 Novambra taona 7:7. Misaotranao izay manangana tandrom-pamonjena ho anay. Mijoro ry Jesosy io, rehefa mijoro sy miasa ianao dia vita faingana ny asa rehetra. Tombavaka faha-5 20 Avrily taona 2:7-7. Misaotranao Andriamanitra fa ianao tokoa no tompon'ny harena na ny any an-danitra
na ny manerina ny tany rehetra mitahia fa hianao dia mpandrafitra mahay mpanefy tena manan-tsaina sy manana ny tena fahalalana rehetra. Nandritry ny fotoana nanefena dia nomeny Jesosy ity hiro ity izay miompana amin'ny Jeremia 2:7-9 ka hatramin'ny 5:20 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy: ry Jeso tompo tia o, mifaly izahay manandratra ny saotra ho anao mpanjakanay, fa lehibe ny fitiavana ny nasionao, manetsika ny fo fa nahihira ho anao. Ry masoandronaina o, Jesosy fiainanay, miaizina ny daosinao, velona izahay, mivelatra ety masonay ny hasoavanao, karavo tsy mangayay izay miandry anao. Ry Andriamanitra tsy toa, tahio ny olonao, nanao ny voaty masina hanono sitrakao, naorina aminao Jesosy vato lampiny, ny ekeniny tsy iova mandra-pahafantiny. Nanefa zavatra voatendry izay tsy takatray, kanefa ianao mpanjaka endry ary koa mahay. Tamin'ny fotoana isan'ny tena sarotra indrindra anaovana ny asa zany dia nitsikisanyireo atao hoe filament izay isaky ny 2 milimetatra nandritry ny 100 metatra, zany hoe 2 alina sy 2 milimetatra zany ny santimany ilana ny fanotrona ny tompo. Dia le teny farany ty hoe nanefa zavatra voatendry, ny tena marina tamin'izy io dia hoe nanefy zavatra voatendry, fa mba irima izy moa dia hoe nanefa zavatra voatendry kanefa ianao mpanjaka endry ary koa mahay. Dia fiteny mama raha nytanina momba ny diasy ity satria sarotro loatra le izy. 2 Desambra 7:7. Zaho izy tsy manana ambara fa dia Jesosy no miteny sy manolotsaina anareo amin'izay tokony hatao. Izy vita ny fantatro ny mivavaka no anjarako. Dia nitebiteby mafy ro mpanefy satria isaky ny vita tsy mety foana le rahara. Any amin'ny fahaenina araky nitatsika eo zay vao neken'ny tompo. Inona ary no asa voatendry hatao? Enina ny sokajiny: fanenomana, fanjairana, fanefena volamena, fanefena varahina, fanoratana ny vato eo misarotratra ary fanefena volafotsy zany. Momba ny fanenomana, ny asa natao tamin'izany: akanjo anatin'ny fotsy, ny efody lazainy hoe tunique zany ohatrany gilet iny izy, ny sarotratra dia itoeran'ny vato 20 malona ny tratra, dia ny fehikibo mameny lamba ary ny kofehy manga zay nytenomina zany. Dia toy izao ny modely tenina andrana mamandrisara raha matorazana miadana no nanome azy ity mba atolotray ho an'ny mpanenina. Zao ny lamba eo amin'ny mpanenomana azy ary zao izy raha namany vita koa. Kofe tsy latsaky ny 10 any hoany no nentina masangodingodina tao hamoana n'ity sary ity. Raha tsy olona voatendron'Andriamanitra na mpanena mahay tohinina dia tsy havita azy. Nalefa tany Iran satria any moa le hoe mpanenina tapi mahay, dia kristiany zay namaly hoe tsy vita io ary tsy azo atao. Manamarina ny teny Jesosy hoe eto Madagasikara ihany manaovana azy, ary misy olona efa voatendry. Jerentsika ny tantara any fa mahavariana fitarian'ny tompo nanomezany any roavatsika tononiketo izy Andriamatora Kotondra Soa eme mivady asana ito amin'ny fivoriana izy tsara mba hitahantsika azy. Ka voalazo amin'ny Exodus 20:20 amin'ireo loko zay miasa ny amin'ity zava-masiny ity indrindra miseho teo amin'ny efody. Dia nisy ny volomparasy, ny akanjon'ny mpanjaka zany, ny mena manambarany raha ny Kristy, ny fotsy zay tsy hitantsika akory manambarany fahamasinana, ny manga manondro ny lanitra ary ny mavo dia maneho ny voninahitran'Andriamanitra raha teo. Inona mety hoe efim-panara fitinina? Jesosy Kristy mpanjaka no nidina tokoa tety amintsika, ny rano no latsaka hanadio antsika amin'ny fahotana rehetra, no sokafany mba hidirantsika ny fanjakan'ny lanitrany, andovatsika ny voninahitran'Andriamanitra tahaka azy dia fiainana mandrakizay zany. Araky ny Jaona 7:13. Ny asa fanjairana Exodus 20:20, ny asa natao akanjo anatin'ny fotsy, akanjo ivelan'ny manga, ny efody raha teo na hoe tunique, ny sarotratra itoeran'ny vato 20, ny fehikibo ary ny kofehy manga. Zao ny akanjo manga zany araka zay nanendrena azy, naaraka zany ny fanefena volamena. Ny asa natao ny Exodus daholo reo: laklosy volamena 420 ary tsika jerena ao amin'ny trano firaketana zany moa raha aseho ny fanamina masina iny amin'ny morotra akanjo. Ny tranony vato 20 ny sarotratra,
ny tranony vato roa lehibe eo amin'ny soroka vy sy havanana misy vato maintina onitsy ireo nitady zay antonany sarotratra tady volameny zany ary nitady amehezana ny sarotratra amin'ny fikibo zany araky ny Sotosy 2025 dia ny akanjo manga rehefa voaravaka ro zava-tsoa reo izy dia tsinona ro ambanireo fa laklosy 420 zay elalenan'ny ampongaben-danitra dia hoe tsika hoe maninona ny ampongaben-danitra tapika eo dia hitarafana ro taranaka maro zay no azo ilazana azy ary taranaky ny famoazana taranaky ny fifoajanireo satria rehefa midona amin'ny laklosy dia maneno ny laklosy tsika zay natritra zany rehefa mandren'ireo zavatra io dia ohatra ny renoaranomasina korina avany ambony eo ny eo dia misinda mivesatry ny fo sy ny tebitebitsaina rehetra mahavariny masomasina iny za raha nofojorona vavolombelona amin'io ny avatsika mitarika raha riva fa izy no voatendry ny mama tamin'ny mama ny filavany trano dia ampiangonana tondraan'io dia isan'ny lazainy taniko io dia ohatrany tsapako mihitsy ozy fa le zavatra mavesatra nefa ohatrany tsy mandihy tany ny tanako eno ka dia elatry ny anjely nitrotranao zavatra mahavariana tokoa zany dia tia ny efody zay aty ambony zany aty ambany io lazantsika hoe tunique zany eny tompoko na karazana gilet dia io ny sarotratra filazary reo le vato 20 araky izay tratrarantsika azy vakitsika moa zany any amin'ny tenin'Andriamanitra dia ny fetibo zay voalaza raha teo ary misy eo ambonin'ireo kofehy manga reto izy zay hofamehezana sy fanehoana fa tsara tarehy koa dia io ny akanjo manontolo ny faneom-panokanana ny akanjo zany satroka moa dia manokana araky ny voalazany mpanompon'Andriamanitra ray aman-dreny teo manahoana na fahana fiainan'ny varahana reto ampongaben-danitra 120 izy zao dia miloko manga misy avalo volomparasy misy avalo ary mena misy avalo araka ny hevitry ny loko zay fa voalazantsika tary aloha dia misy ny asa tsy maintsy fandinihina etude zany hatrany hatrany amin'izy zao dia toy zao ny endrika tsotsotra anankiray io le laklosy dia refisinao ny alavany ny sakany ny elanelany amin'le ampongaben-danitra dia ny loko mifandimy sy ny sisa ka rehefa vita zany patron makety zany dia ny saint-embaroviana reny tena hitanan'ireo tena vita tanteraka saiky zay mandrakariva dia ny laklosy ampongaben-danitra mahafinaritra na dia mijery azy ary riavana tena mahavariana izy ireo dia zava-tsoa tokoa nanaona ny fanoratana ny vato araky ny voalaza vato roa amin'ny soroka roa vato 20 amin'ny sarotratra dia tsorona reo mpanoratra vato natotsika hoe lapidera tokony afaka anao azy dia nandavo koa hoe tsy ho vitanay zany ary tsy ataonay koa fa raha safira lehibe takanino izy izy ary tena safira hitena izy fantatra ny vidin'zany dia za ohatry izy tsy hamaky an'izany noviana dia ny tompo nitarika moa tamin'ny nanoratana reo vato 20 reo zava-mahagaga zany mitatsika any anaty boky vato roa amin'ny soroka roa reo izy le onyx dia fanatsahan'ireo raha amin'ny Deutéronomie 17 ny Exodus 17 koa ny zanak'Israely enina anonona fitahina amin'ny tendrombohitra ray ary Geriziminy ary ny anankiray ny Ebala anonona afanozonana milaza ny amin'ny filazantsara ny lalàna sy ny filazantsara zany marina kokoa zay izy dia ny anaran'ny vato sy ny anaran'ny taranaka dia tamin'ny teny Hebreo hitantsika amin'ny akavana io no nanoratana azy isaky ny anarana izany dia nalahatra raha teo ary rehefa natao ny étude ihany koa zany tena proforma dia tahaka an'izao nisehoany reo le vato 20 zay misy ny anarana fa io dia montage zany zay natao miorona ambonin'ny plaky vola fotsy maro-panavotana ho an'ny Israely rehetra zay ny evi-pana zay tsy hoahana aminy miteny ny sasany ohatra ny kindrina ary tena mahavariana mijery ary zao tokoa aloha zay rehefa tsara tare reto reo vato rehefa tapapetraka teo amin'ny toerany io le atao hoe sarotratra indray nijery zany tsy mivatomandry kare zany fa ny fiainany volafotsy ny asa natao dia indrindra ny couronne mama zay izy mpanjaka ny mpanjaka couronne impériale izy io satria rososona misy ny anatiny ary misy ny ivelany rehefa vita moa ny ivelany mantsy dia hoe vitsy zay ny couronne izy ty vao manompoka ny raharaha
fa mandalo fandrendrena avokoa zay andrendrika misy lasa kely ny eninatso sy anadio volafotsy aho izy dia ny zaraiko eo amintsika mpianakavy ny finoana rehefa mama manolotra teo ampiaratananay zany reo volafotsy reo dia anisan'izany nisy nanolotra moara zay misy fanafody avy any fanompotsyampiny nataony satria pitaiza izy fa resy lahatra dia iny moara iny ino narendriky Jesosy ivavana ho an'le olona zany no asana mpanaovana anay fa tsy de hoe asa tanana ihany dia rehefa misy mipika tsy mety eo dia matsiaro fiainan'olona zay hoe mijoro izy kanefa ny ten'Andriamanitra teo dia ny hoe oka hitandrona izy mba tsy ho lavo zany rehetra izany mandra-pahatongany amin'ny fahadiovana indrindra le voalaza amin'ny salamy faharoa ambin'ny folo andininy fahenina sy fito iny amin'ny hoe mivadiky impito tenin'Andriamanitra zay vao atsofika takany volafotsy zany ny fanadiovan'i Jesosy atsika io mahatonga an'ireny hoe fizahatoetra araka ny tenin'ny apôstôly Petera satroka ivelany dia ny angiana dia reo modely atao hoe natoraly tsy natao tanana dia ny ravinapanga misy karazana ravinapanga manjato ny eto amintsika rakotsiny tsy anona reny eto anatren'ireo botanista fa ny ray tamin'izy reny dia ty ravinapanga ray ty zay misy tsilo izy ary endriky ny fiaretana sy ny fisandratana zay moa ny tsilo dia io no ny angiana nanaovana ny asa zao izy raha mivelatra raha mahita azy sika any amin'ny tanànan'olony reny magaga amin'izy io dia zao tsilo no avoaka ny voalohany ary tsilo miranodrano miakatra fa rehefa miakatra le raviny miseho le voninahitra milefitra le tsilo tahaka ny hoe resy voninahitr'Andriamanitra zavatra mahavariny indrindra dia miaratsiny fa dia tao tokotaniny tena moa natao izy io satria tsy hay-adiny mandrakizay zany asa lehibe nataon'Andriamanitra izany hoy isika teo nisy ny fandinihana etude ary nikady zay natao ary tsy natao zavatra kely zany isaky ny mandeha eto dia milaza fa isan'ny nahasarotina ny ezana ny ampitovy ny atao hoe ny apeniny reny ravinapanga na sarina rà reny ka tsy mba piakolisy nampiasana intsony fa palmera moa fatatsika malala fa tonga hatrany amin'ny fahazatony millimetatra zay izy zany 1 centième de millimetre dia ny fahadisoana ny ekena satria kikisany io teo avitangely ianao kiky be averina indray ataonao miadana be ela be ny asa 410 palmera fahadisoana zay ny hoe masatana fitsika tsy mahitsy hitany maso zany fa izay zany mitratra eny tompoko fomba nazona ny sary fomba telo reo tamin'ny alalan'ny fahitana mivantana zay meny Jesosy zany ny hevitra ara-panahy ny hevitry ny sary ara-panahy raha-tsoratra masina ary ny tenin'Andriamanitra raha teo zay ny efim-panahy moa rehefa roa fa ny tenin'Andriamanitra tena andiny tsoratra masina mihitsy io ny endriky ny sady boninahitra zao no nahitanay azy voalohany dia indrindra rety korona ambany ditatsika fa fanahtsahana am'le tena vity zany reo fa ninina tsy naseho teo zany le teo aloha fa dia fonako hoe mahamenatra mampiseho azy tenareo fa maninona ny korona voalohany dia ny zavatra nitsangana mba hoe aingon'le izy ay tsy nyty fa sary ny as de cœur as de pique as de carreau andro lampanokraratra ka izany veno atao eo imama tsy avelan'ny Jesosy zany korona hafa dia natao maritrafo ny sasany zany dia lokolokoana volafotsy rehefa avy eo rehefa tonga teo mamy zay dia tery izy tsy rototra korizina andray azy na nijery azy dia fantatrao zay fa tsy izy zay dia tahaka an'ireny manao roman reny no andraisany lainy le vola tamin'le nanao azy tery amin'ny kodidasy teny mbatonakanga zany nisy fiaretana tokoa tamin'izany kanefa fiaretana zay tsy foana no amin'i Jesosy dia tia koa makety anankiray ny fandraifesana fa tena tsy mora indrindra iny somary sokatra iny dia ry ambony ery miditra indray dia tena fitarian'i Jesosy nanaovana le kajy rehetra tamin'izany asa lehibe tena mahagaga amin'ny korona io raha misy zao antaniana hoe fomba ahoana nananganan'Andriamanitra azy dia asa mifanohitra tanteraka amin'ny lalan'ny fanefena satria tsy maintsy matanjaka ary matevina iny ambany iny noho le zavatra atsangany ao aminy dikan'izany raha iny manify dia tsy mahazaka afo mba zaka afo izy dia natao zay apatevina azy dia nasonona azafady ny besandry datatora Solomon zany sy ny namany ikopakafo anodina ny aniny amin'ny masinina rehefa avy eo ho tahaka ny fekibo anankiray hoe mba anankiray ihany ny onana dia eo any ny
sinany tsinginy zany amin'ny fanefena tsy nety dia tsy maintsy niverina nanao makety araka le ten'Andriamanitra mipetraha aloha mandinika tsara ny fitarian'ny tompo dia tsy maintsy nyzaraina 240 izy ireo isika ray no hitatsika amin'izy iny fa 240 ny fototra amin'izy iny dia nisany zanak'Israely zany zay nampiraisin'Andriamanitra zay anampatanina moa dia afaka mifanatony ihany hoe fomba namarina tokoa moa nanaovan'i Jesosy an'izany fa zay aloha dia miaiky tanan'Andriamanitra io ary gaga moa ny sasany hoe dienao ry zavatra olony areny ny asanao fa tsy aty amin'ny manefy aty dia mba nanontany tamin'i Jesosy dia hoe raha izao tokoa moa tompo misy manontany aho hoe mba aizany profo fa tao tokoa ianao nanohitra tanana zany saintsaina an'izay nipitika avy teny amin'ny tanako lay fikitika fantatritsika tsara zany rehefa amindry zareo le mikirakiranyity volamena apiraiazy ity zany dia iny mikitika azy ka mamay iny menamena be pitika avy eny amin'ny tanako dia mipaka tamin'ny tanako akavy dia risy satria mainy tanako dia mbola ato zany dia toy izao sary fototra ambany ivelany tamin'ny efatra jona 2 no nahazona azy zany fonjany zany reo fonjany vola fotsy ty sary raviny amin'ny sisiny ambany raha ny tena marina dia io no ny andohan'ny azafady nandraisanay fitaovana zany tamin'ny fotoanandro zay nitondra fanasitranana mahavariana mampatsiaro ny eo amin'ny apokalipsy zany ny amindreo azo maniry zany lalovan'le rano sary tampony ivelany dia ino natao amin'ny tampony eo dia iny profo anankiray dia tia ny faharoa hoe tsy maintsy misy masoandro ao zay izy io dia natao zany zany mikady zany ka raha misy masoandro dia misy tana masoandro zay manazava zay mitoetra amin'ny aizina dia io tsy hoe resaka le atodoko raha zafady fa mety ampatsiarona fa manambara le krihitra taka anaty krihitra ramaizina io no tonga ny fahazavan'Andriamanitra tamin'ny 13 desambra taona 7 zany dia lasa indray nikady sy refy navadibadika mba tsy hanao fahadisoana satria raha misy fahadisoana dia voatera-tsonika indray ny volafotsy melany ary ny olona mety hitaraina hoe inona marina moa ny tena tondroreo ary nisy zany sanatria ve dia hoe amily an'izany fa tena tsy mora ilay asan'Andriamanitra piasika ny satroka anatiny latsika teo fa ny velany vita aloha kanefa raha marina ny anatiny tena vita fa ny velany nahavaozina dia ina ny tokony atao zao no niseho rehefa vita mantsy ny velany dia hoe to mangarahara be izy zany ka hita ny lohan'ny mamy ao anatiny io zany ve natao voninahitra dia mitafy izy mazavaroatra zay inona Jesosy dia zao fanaiky fa miara mivavaka daholo aseho ianay zany dia tamin'ny fotoanandro dia io no azafady zavatra nasehon'ny tompo zany fa ahitana io ampanahy no hoe avaty ambony aty dia misy ramokoriana dia izaka voalohany io zany hoe ndeha atao an'izao izy eo aloha hijerevana azy dia nivoatra izy dia ay ty raha ty tsy avy etrany dia indray mitsonika fantatritsika zany fa rehefa raha izy dia misy eto misy ery zay nazonina andreo varavarana dia nivaravarany 240 na amin'ny Jerosalema vaovao amin'ny apokalipsy zany eny tompo dia toy izao zany le tsilo ny endrik'izy io nivaravarana dia misy tsilo foana dia fandalinana zany dia io rehefa namany vita azafady fa dia maika atao fetra izy lay fahitahana mahagaga ahoana ny mahampahagaga an'io voalaza ny soratra masina mena no satroka tsilo raha miaramila romanina dia nampisatroana an' Jesosy dia nikapoka azy izy dia naneso azy zay ny eo dia rehefa mahita ny satroka tsilo n' Jesosy tsika dia saika ty ambanimbany atytsy zay raha reny mpiazakazaka azy eo olympique reny dia amenan'le korona aty fa tsy hoe misarona kanefa tamin'ity tsy avaty le raha izay mantsy dia ambany fa avaty ambony ity no patrapatraka ny raha dia tamin'ny fotoanandro nisy zanakara-panahy tany Turin izy Italia zany dia nitondra sary izy mizavatra seko anao da atoro izy fa trany dia fantatro midikany tio izy dia maneo lay lamba na modeliny lamba zay nandrakofana an' Jesosy zay le hoe sensuaire dia fanaovany sasany piederina azy mandraka zao Turin ao Italia ao dia ny amin'izy teo dia jerevanao tsara fa inony dia mifanandrify amin'le landro zany satria rehefa amin'ny tarafin'ny rayon laser dia iny teo amin'ny tanany voaompo tia ny lany voan'i Jesosy lay ady varotra nataony Tomasy fa ity indrindrindrindra ny lohany izy
ka amloha tsy hoe tahaka an'izao zany le marika eo le marika le raha fa tena boribory zay dia io no nazoko hoe marina tokoa fanitrobahana hatrany etapin-doha ny tompontsika ary tamin'ny fotoan'andro zay nanaovana faneom-panokanana dia niteny tamin'ny zanaka nisan'izany matsiary ato azafady eny ray aman-dreny vadiny fiangonantsika tadidinao ve ohatry izy dia tato fa niteny mama tamin'iny dia hoe zao izy dia reko mipatrapatraka avao milohako ny raha dia iby izy io mahavariana miasan'Andriamanitra fa miasa tokoa Jesosy dia natao revitra fototsy ny satroka anatiny zany dia ty le tsiloka raharavina takatsika miditra amin'ny hotely sasany reny tsy lamba le izy fa misy ohatran'le krombromby reny dia io zany no fahamasinana mariky ny fahamasiny satria tsilo avokoa izy io isaky ny 2 milimetatra verenana impito na tonga ny enazaiky teo hoe maro zay isan'izay dia 100 metatra zany hoe manomboka eto zany tsika dia mijery 100 metatra isaky ny 2 milimetatra dia atao tahakan'io dia io na tonga le hoe tsy avy amin'Andriamanitra zany satria tsy misy mpanefo mavita zany ary dia mpanefo tena moa dia ny aiky tokoa ny mpanefa tsy vita ary ny aiky io zay fa tsy vita fa dia nasain'i Jesosy nandoalika dia ny gogogo ny tomany roa andro evinjeo Jesosy satria io tsilo io arakaraky ny mahavita azy ho an'ny soran'i Jesosy anio amin'ny sy aminao dia ny tsilo ny fahotana zany fividianana tsy hita velively zay ny hevitra rehefa neom-panokanana dia ireo nitsipika ireo dia tsinona fa rehefa niasana izy dia nilazoina tamin'ny labji zavatra io dia nasina tsipika isaky ny 2 milimetatra alohan'ny naovana an'le sikotra zay moa no fandeha neto dia nandeha teo le hira miraitsika hoe nanefa zavatra voatendry ny tompo 7 marsa io taona 7 mivory melala mitare le nafo rehefa latsaka ny raha dia natao ny fandinihana momba ny voromelala 17 janoary taona 7 tony le lafo zany dia ny sary fanambaniny anatiny azafady fa masesiko eto izy moa zany hoe socle zany io zay itsanganana an'ireo ravina enina ary tilikambo enina koa sy ny couronne anatiny raha teo dia ty vita ny couronne mantolo fa le anatiny tena vita voalohany takany any amin'ny Sixtine any Vatican io zany ao Roma zay misy ny papa famitana ny asa sy ny satroko zany dia sahiran-tsainy zay fomba ahoana nampionana ny any amin'ny tapony any ary indrindra iazonana an'ireo tendro tilikambo enina sy ny ravina mpanga enina dia sabatra ve satria endriky ny tenin'Andriamanitra zany sa zavatra hafa dia io ny fitarian'i Jesosy dia nikitana fitarikandro rehefa vita ny asa izy dia hiposaka aminareo zay matahotra an'i Jehova ny masoandro ny fahamarinana ary misy fanasitranana ao anatiny 7 desambra taona 700 io ny satroka rehefa voadio ary zavatra zay maritsika eto na voromelala io na ny nandidinan'ny ra satria misy ra izy io sy ny varavarana anatiny isaky ny voadidy izy io esorinao zany zay tsy izy dia mame sary Madagasikara ary isaky ny mandeha raha sitrapon'ny tompo zany azafady tsy hoe hitady an'izay ianao fa dia mamela dia anonona satria mahita ny ray aman-dreny atokoa avy an'Poroy Saint-Rémy dia hamonjy fivoriana tany io zany satria io le tompontsika tany dia miditra ao aminy ao dia misy vatovato kaiasy reny dia misy milaza amiko hoe indray ny lohanao fa dia jereo ry dia niraisitro izy dia sary Madagasikara indrindray io azafady hatramin'ny potomofo ary dia sary Madagasikara hoe asa dino Madagasikara ny vavao a Madagasikara dia rehefa manadina anao zany dia mety ho aseon'i Jesosy anao zay sary Madagasikara fanavotana amin'ny Madagasikara tena mahavariny zany asa raha misy an'izany ao amin'ny fakitanao dia zao izy rehefa voadio zany napetraka anatin'ny fitaratra manokana tamin'ny fotoan'andro ka ny efim-panahy voalaza teo dia nome ny azo fijaliana dia tsilo zay ny aretan'i Jesosy tokoa zany nefa rehefa niaritra zany izy dia lasa le tsilo koa no lasa voninahiny zay
ho anao izay miaritra noho ny amin'i Jesosy sy ny ary fijaliana, ny fanarahana azy, ny finoana azy, ny fanontona azy, dia ho anao ny tenin'Andriamanitra miorena tsara, aza miova. Maefabe mandrakariva ny asan'ny tompo satria fantatrareo fa tsy foana an-tsekory ny fitserezana reo ainy. Misy fotoana izay hiaretanao, izay mahatsiaro anao fa toy ny tena mihetry, toy ny tena foana tsinitsinina eo anatrehan'Andriamanitra nefa tsarovy, fa akaiky ny fanavotana anao dia Jesosy misandatra eo aminao ary manandratra anao koa amin'ny voninahiny. Ny fanehoana ny fanokanany mama tanteraka tokoa ny fikasàn'Andriamanitra araka ny sary efa fantatritsika ary mbola hitantsika vita ny faneho-panokanana dia naseho zany teto amin'ity toerana ity tamin'ny 2 Aogositra taonany 1380. Fa iza tokoa moa mama, olona tsotra izy tso-piaina, fa nasandratra Andriamanitra izy ny fankatoavany an' Jesosy sy ny firaketam-pony taminy. Dia mizara ny fifalian'ny fahavitany sika tompoko, ary zany majobidibe ty andro an'io ty fanokanana ty, raka ny tenin'ny Paoly mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo. Sary mama raha namangy tany Norvezy izy zay ny verona efa mpandrivika ny fifaliana hoantsika. Manana ditsika hampafantatra zany asa fiposany voninahitra Andriamanitra izany. Arak'izay mandehana mitory fa mivoza ao ny lanitra, mamoa ao i Jesosy ka tsisy anidy. Dia Deutéronome 7:20 zany dia mamoa ny lanitra ho izy mba hirotsaka amintsika ny ranoram-pitahian'Andriamanitra ary indrindra ho an'ny firenena malalatsika ho fanasitranana azy. Mivono vavahadiny lanitra, rio izy hitarafana azy zany. Zaho no alfa sy omega ao i Jesosy, zay ny soratra eo ambony. Misy ny sarina azy fijaliana eo ambany. Ary eo akaikin'izany dia raha tsy misy raha latsaka dia tsy misy famelan-keloka fanavotana. Fa rehefa latsaka ny ran'i Jesosy dia nidina ny fanahy masina mitondra fanavozana ho azy ianao ary mbola nifona amin'ny teny tsy azo tononona. Mitsangana tokoa rio zina. Ho voninahitra Andriamanitra irery. Amen. Mitsangana risiuna ka mihazava areheto ny finona ary matanjaka. Mitsangana risiuna ka mihazava Mitsoroa tsipiruna ari mahefa. Mitsangana risiuna ka mihazava areheto ny finona ari mahefa. Fitiavana no jiro manazavana Jesu tokono fanilo mialuiza azy peto di izavatsy naharitra Sufinaritra Mitsangana risiuna ka mihazava areheto ny finona ary mahefa. Maro mosedraina efa hitana asa mafy
Visitarana, ilaretana, nefa Jesus Titiana, Tanzakana, Mitsangana, Matutia, Isimumbana, Mitsangana, Isimunaka, Miasafa, Areketu, Mifinuna, Arimarefa. Tiatanu Mifinuna, Uapingyana, Taterani Fanupuna, Iransunana, Fahafanuna, Vanesite, Aginate, Anjamanitra, Alesi, Isimutere, Mitsangana, Simunaka, Miasafa, Arehetu, Mifinuna, Arimarefa, Mitsangana, Simunaka, Miasafa, Arehetu, Mifinuna, Arimarefa. Amen.